Ny orinasa mpifandraisan-davitra Orange Madagascar no mpanohana ilay hetsika Ecoclip izay karakarain'ny Elance ao anatin'ny vondrona COI. Ny Orange Madagascar moa dia efa hananome toky fanohana ny hetsika tahaka izao ary hanome lanja bebe kokoa ny sehatra tahaka itony indrindra ho an'ny eto Madagasikara. Novatsin'ny Orange Solidarité Madagascar fitaovana toy ny finday misy caméra, ireo mendrika indrindra miisa 10 tamin'ilay fananana Ecoclip izay nokarakarain'ny tetikasa Highlands ao anivon'ny voamierany ranomasimby indianina na ny COI. Nitototsaina tetsy amin'ny foiben'ny Orange Madagascar etsy amin'ny hitoro Orange Jekorondrano ny fanaraha-piara-miasa mikasika izany. Hevitra natao momba ny fampandrosoana maharitra dia mba ho avoakany ao anatin'ny fifaninanana zany hoe ahoana ny fahitana an'izany fampandrosoana maharitra zany eto Madagasikara. Dia avoakany amin'ny alalan'ny film zany avy eo ilay film mba ahafahana manetana indray ny tanora namany hafa zany. Tafiditra tao anatin'ilay lohahevitra dia avy eo hoe nisy ihany koa ny hoe karazana nangatahana zany hoe documentaire fiction sy 2D dia avy eo koa hoe ho tanteraka ao anatin'ny 3 minitra nanaraka ny fepetra-nangatahana ve satria nisy hoe famintinana fohy zany le izy dia nanaraka an'izay ve dia ho azo avadika fa film zay zany no fepetra ny safidianana dia tao anatiny koa ny hoe originalité an'ilay zavatra natolotra ry zareo. Izany no natao dia maha orinasa mandray andraikitra ny Orange Madagascar izay manohana tanteraka ny ezaka fampandrosoana ny firenena hoy Ramatoarandriambeloma Josie talian'ny Orange Solidarité Madagascar. Orange Madagascar orinasa tompon'andraikitra ary mandray andraikitra ary manampy betsaka amin'ny resaka hoe fampandrosoana ny firenentsika. Raha resaka fampandrosoana maharitra izay moa ny votoatin'ny hoe ny thème mandeha concours io mazava loatra fa tsy afatra izay ny hoe sy hanohana indrindrindrindra fa hoe tanora no ampanofintsika hoe amena azy ka dia tohananay le fananana. Ny volana Europeana no mamatsy volan'ny tetikasa Highlands izay manasa ireo tanora 12 hatramin'ny 15 taona izarany fijeriny mikasika ny fampandrosoana maharitra ao anaty horonan-tsary voafehy ao anatin'ny 3 minitra.